mitondra ny fijeriny mahakasika ny rahapirenena ihany koa ny antoko fanare ity antoko ity moa izay milaza fa ampy andrefesana ny fandanjahan-kery politika eto Madagasikara ny valin'ireny fifidianana izay tanterahana ny 2020 ny volana oktobra lasa teo ireny. Mbola vola ravavitsira kotorsantra ny mitatitra ny mahakasika izay. Ampy andrefesana ny fifandanjahan-kery politika eto amin'ny firenena ny voka-pifidianana tamin'ny fidirana voalohany raha ny fijeriny antoko fanare izay tarehana Andriamatoa Andriana Solo Ravelina Nosy Solomon Clovis. Ho an'ity antoko ity dia tsy ilaina intsony ny fanatontosana fifidianana fihodirana faharoa fa ny fampihavana pirenena ny tokony omendanja. Ny fanjakana zany izay nakany fanjakana tamin'ny taona 2020 reo nanana ny fahefana nataony daholo ministère de souveraineté teo am-pelantanany nefa reny ny vokany amin'ny fanare zany iny zany ny tena feon'ny vahoaka hoe io ka izay ny sosokevitra dia hoe zao ny fotoana ararotiny zao i anaovana zany fampihavana zany miaraka daholo manao tondrotra vaovao tamin'ny tondrotra farany teo hoe naka fanjakana sy ny voanilana nanao tondrotra dia ny kely fa n'izao efa anisan'ny fifidianana iny tsy hitako tsy hitanay fanare tsy tokony olana tsy hitanay mihitsy izay tokony olana tsy verenana anaovana sondrotra vaovao fa miankina le hery amin'izao fotoana rehefa aveo mantsy ohatra anao an'izany deuxième tour aminay aloha dia aminay dia iny tour anankiregny dia ampy izy araka ny teny izy zay zany dia tsy meritreritra zany deuxième tour zany fa fifidianana l'élection constitutionnelle na amin'ny taona rovina fa zao fampihavana aloha tarihan'ny FFKM zay satria teo zany hoe ohatra zany zao anao réconciliation talohan'ny fifidianana iny tsy fantatra mihitsy ahoana ny fifandanjahan'ny hery zao zany fantatra ary mandainga mihitsy zay milaza hoe tsy fantatra ny fifandanjahan'ny hery amin'izao fotoana satria rahandeha mpanao baolina ireny ihany nge na ratsy ny terrain na nahoana ny andanitsy ny kely na samy mipetraka amin'ny terrain ratsy iny ny vokany dia samy mijery zany iny no tokony izy. Araka izany dia heveriny antoko fa tsy ilaina intsony ny fifidianana fidirana faharoa ary fotoana tokony hitsanganana ny FFKM hitarihana fampihavanana izao.